mahatsiaro ny fahiny izay moa izany no azy ilazana azy amin'iny betsaka ihany koa ireo tanora mbola tsy nalala izany mpilalao izany ka dia nahita azy ireo indray tetsy Mahamasina. Zay izy moa no baolina kitra, misy ny fotoana hijanonana, misy ny fotoana ilalaovana ary mbola mahatsiaro izany dia miverina eny ambony kianja indray na dia somary sahirana ary ireo mpilalao nieritreritry ny kianjan'ny Mahamasina satria tsy napozin'izy ireo raha fa resaka ny fanaovana taminy ny fahitana izay kianjan'ny Mahamasina izay sy mezaka ihany kosa nefa ny avy eo amin'ny komina Antananarivo renivohitra aloha mikarakara ity kianjan'ny Mahamasina ity saingy ny zavatra hita na manambola tiana dia maro ihany koa ny zavatra zakain'ny kianja mety mahatonga izay faratsindray fa tsy dia tena natokana loatra ho an'ny baolina kitra samirery aloha ilay kianjan'ny Mahamasina. Efa resaka be foana moa izay hoe tokony ho an'ny fanatanjahantena ny kianja ara-panatanjahantena izay indrindra izay resaka kianja izay no voalazan'ireto mpilalao-ny ekipam-pirenena fahiny reto anisany antony goavana tsy mahampandroso ity taranja ity amin'izao fotoana izao. Milaza antony hafa ihany koa nefa izy ireo amin'ny resaresaka ny fanaovana tamin'ny namana Jacquino ity efa andesanana atao ihany hoe ho an'ireo tanora amin'izao fotoana izao izay tsy nahalala ary tsy nahita firy sy tsy nahafantatra ireto mpilalao ireto aza tanona fa rahampitso ao anatin'ny gazety malaza izay voaka rahampitso izany dia misy ny fanadihadiana manokana izay ampahafantarana anao ampahatsahivana anao ny mikasika ireo mpilalao ireo izany sy ny zava-bitan'izy ireo tamin'izany fotoana izany ihany koa sy ny zavatra ataony izany ihany koa izany tafiditra amin'ny fampandrosoana ny baolina kitra izay amin'izao fotoana izao. Ndeha hoenontsika aloha ny hevitra ireo mpilalao fahiny ireo. Aloha eo amin'ny vatana aloha zao ohatra ny taloha ohatra ny lehibe fa zao ohatra ny kely daholo ary zalako zany ohatra ny tsy haiko taloha tsy dia misy hoe distraction firy ohatra ny foot fa tena foot dia foot fa zao ohatra rehefa be dia be le distraction dia ohatra tsy dia mifatoka loatra amin'le foot mifatako le tanora satria efa maro loatra le distraction aparan'le foot zany dia tsy dia tena hoe le foot fa taloha tonga dia foot zao fa maro loatra le distraction dia ohatra tsy dia miconcentré loatra amin'izany le fahitako azy ny football antsika malagasy aloha amin'izao fotoana izao dia araka ireny le hitanay amin'le les anciens fa ny bande jeune aloha dia hitanao fa mbola sarotra be amin'le fikarakarana zany le fikarakarana football eto Madagasikara mbola mila fikarakarana betabe kokoa tokony angavany amin'ny jeune dia amin'izay formé baty kely ho avin'ny firenena amin'ny équipe nationale zany. Le lavitra be ilay izy lavitra tamin'ny andronay tena différence be mihitsy zany hoe problème amin'izao amin'ny match ataonay ity le terrain zany terrain tena problème zany tena tsy afaka manao tena sy tokony atao zay fa tena tsy afaka manao en jeu mihitsy amin'le terrain tsy mavita baolina mihitsy ndraiky deuxième mi-temps mety misy hoe iovany anina amin'ny composition anay zany dia mety hanao offensive kely zay. Baolina kitra malagasy moa dia eo ihany jerena azy amin'le vétéran gasy miaraka taminay taloha reny dia hitako fa mbola manao ihany izy tena sangama miaraka aminay eo le physique marina fa nitady terrain tsy manampy anay koa fa dia anao zay azonay atao zay amin'ny deuxième mi-temps zao aloha zay dia resté le 0 raha avy eo. Conseil any setra ho an'ny baolina kitra malagasy amin'ny ankapobeny mihitsy amin'ny ankapobeny tsy vira filala fa za miteny tsika manana talenta gasy fa raha te hivoaka dia samy rehetrarehetra mandeha miara-manao tanana daholo. Ankapobeny amin'izao fotoana dia sarotra ihany satria raisiko amin'le hoe ny résultat amin'ny gasy ankehitriny angambany izay nitonako amin'izy somary ohatrany tsy dia mahomby loatra sika ankehitriny zany hoe tsy haiko loatra inona ny tena souci amin'izy tsy haiko resaka fitaovana ve sa resaka mpanazatra sa resaka joueur sa resaka mpitondra tsy haiko loatra le mamaly an'izay zavatra izay zavatra mampalahelo fotsiny le fitaovana ohatra ny hita hoe tsy dia ampy firy terrain moa zany ny tiako lazay fa le tsara koa nefa ny anao tsy eto toerana tsara ihany koa fa ny fanirina hoe mba handroso le baolina gasy tamin'ny taloha rehetra dia inona reny
tsy hitako tsy izy tena grande différence andrisy fa ngamba le motivation finamany tsy ampy aminy motivation ray de tsy ampy ny infrastructure ny terrain sy tsy le fikarakarana iny zany tsy ampy ngamba fa hitako anazy fa le bandy kely mahay ny gasy tsika gasy fa tsy ampy zany